Miarabantsika rehetra dia manonona ny fiadanan'i Jesosy mamirapiratra eo amin'ny vonany ho antsika rehetrarehetra indray amin'ny alalan'izao pejy izao. Androany aho zany dia mba hanazava tsotsotra amintsika indray ny hoe tena sarotra amin'ny mpanan-karena marina no miditra ny fanjakan'ny lanitra. Tsy ataoko fanazavana teolojika be ilay izy amin'ny alalan'ny toko sy andininy amin'ny alalan'ny fampahafantarana ara-tsoratra masina, teoria be tsy hoentiko amin'izay ilay izy fa hoentintsika amin'ny cas pratika fiainantsika andavanandro. Na izany ary dia tsara foantsika miainga amin'ny toko sy andinina. Jesosy Kristy zao dia nanazava tsara izy any amin'ny filazaontsara Matthieu toko 7:10, andininy 4:20, ny Marka toko 10, andininy 5:20 ary ny Luka toko 9:20, andininy 5:20 hoe fa mora kokoa amin'ny rameva no miditra amin'ny vodim-panjaitra noho ny mpanan-karena miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Enjana be zany fanoharana izany hoe rameva miditra amin'ny vodim-panjaitra. Presque impossible zany fa ara-teolojia moa dia fantatsika rehetra ilay resaka vodim-panjaitra, ilay resaka rameva misy fifandraisany tamin'ny tempoly tao Jerosalema tamin'ny vanim-potoanany dia misy vavahady somary hety sady tery zay fampidirana ny biby, y compris ny rameva dia sarotsarotra ho an'ny rameva niditra tamin'izay vavahady zay atosika miroirana, atosika mitsivalana, mitsangana sy ny sisa rehetra ahafahana mampiditra azy dia amin'izay fasarotana izay. Dia izay no nametrahan'i Jesosy Kristy fanoharana amin'ilay filazaontsara Matthieu, Marka, Luka no entintsika teo. Fa amin'ny plan fiainantsika araky ny contexte ankehitriny dia hoy isika hoe tena presque impossible izany hoe rameva miditra amin'ny vody fanjaitra izany. Dia tena izay mihitsy sœur sy frère ny amin'ity resaka hoe mpanan-karena mieritreritra hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ity. Voalohany aloha ny ambarantsika dia hoe ny harena samy manana, oui, samy manan-karena daholo ny olona fa eo amin'le fatra hadiry eo amin'ny lanjany zany no tsy itovizana. Ilay harena ambara eto dia harena ety an-tany satria aza adino fa misy ihany koa ny olona izay farita ny soratra masina fa hoe manan-karena ara-panahy. Ireo manan-karena ara-panahy ireo dia riche amin'ny fahalalana ny soratra masina, ny mystera ao an-danitra zay tena zava-dehibe fa tsy hoe mahalala soratra masina fotsiny ohatran'ny teolojiana anankiray na ohatran'ny pastora anankiray nefa izy mpinambola am-piangonana be na mpametsy fihetsipino na mpisoloky be izy eo amin'ny fiainana. Fa ao anatin'ilay hoe manao pratika mihitsy miaina an'izay soratra masina izay. Dia ny tapany faharoa amin'ity le resaka hoe manan-karena ity dia fantatsika rehetra fa olona manana 4x4, manana anjara toerana matanjaka be eo amin'ny fiarahamonina, tetina mafia, mpikirakira mamoana, olona malaza be amin'ny resaka célébrité, influenceur, olona ohatran'izany, zany hoe le harenany indray zany eto dia le ety an-tany. Le ety an-tany ambaran'ny baiboly any amin'ny Matthieu toko 9:20 hoe harena ety an-tany ilay mety lo misy limitiny lany ny kalalao sy ny koloka ny biby maloto satria raha vakinao le Matthieu 6:20 dia hoe miaria hiarena anareo any an-danitra izay tsy mety lo éternel fa aza miary, harena anareo ho ety an-tany izay ho an'ny kalalao, ny koloka sy ny sisa rehetra. Dia ilay nazavaintsika teo hoe possible chirurgie esthétique, possible resaka télé-réalité, possible resaka beauté. Beauté izany manomboka eo amin'ny
40 ans eo ianao dia efa miala aminao ny beauté, manomboka miketrona ny tarehinao, manomboka mihitsana ny nifinao, miafotsy ny volonao 50 ans zany ianao efa manomboka manjoko efa manomboka mihinana le koloka sy kalalao any. Ary ny vatantsika ho dévoré ny olitra rehefa any am-pasana rahatr' zay. Zany rehetrarehetra zany dia arena ety an-tany. Ary io le fifanandrina an' Jesosy Kristy sy ny démonie rehefa nalaina nentin'ny fanahy, nalaina fanatany an'efitra Jesosy Kristy dia ozy ny démonie hoe miako fa eto anatrehako ianao dia omeko anao zao rehetrarehetra izao satria efa natolotra dia io arena io lay ambarany Matthieu 6:20 hoe aza miary harena anareo ety an-tany. Zany akory tsy midika hoe tsy mila miasa itsika, tsy mila misasatra, tsy mila mitsemboka miary arena. Fa eo amin'le excès no tena andrarano ny baiboly atsika, satria ny baiboly dia mampianatra foana hoe any amin'izay misy ny arenao dia any ihany koa no itoeran'ny fonao. Ka ny olona anankiray zany rehefa ohatra izy mikirakira chirurgie esthétique dia lasany amin'ny resaka mijilajila ny arenany. Raha ohatra izy mikirakira mamoana dia lasany amin'ny materiel ny fony mifantoka amin'ilay harena. Raha ohatra izy mikirakira toko sy andin'ny soratra masina dia lasa resaka any amin'ny développement personnel any ny fony no miantefa satria amin'ny alalan'ilay soratra masina kirakirainy fa tsy ataony fiainana, tsy ataony pratika, tsy ataony fifoazam-panahy araka ny fahendrena avy amin'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pony sy ao amin'ny fiainana dia lasa olona mpamerivery sain'olona, olona manipulateur, olona calculateur, lasa izany lay arena itoeran'ny fony, ainsi de suite. Ohatra izy lasa tia voninahitra be, lasa tia pouvoir, lasa tia fahefana dia lasa mpikirakira volamena, manaporitsaka volamena izy, lasa mpilalao vary jaune, lasa mpamory olona eny an-dalambe, lasa any zany ilay fitiavany harena, lasa miorina any ny fony. Ka izay le nazavaiko teo hoe ity arena ity an-tany mety lanin'ny koloka sy kalalao ity Matthieu 6:20 ity dia varie be mihitsy izy io, misy isan-karazany be da be mihitsy. Dia ho an'ny sasany indray zao dia ohatra hoe manomboka manan-karena izy, misy atao kely izy zany, le ady mafy be izy ohatra taty Madagasikara dia tonga aty Europe izy dia metimety amin'izay ny ataony satria nandeha tamin'ny herim-pony izy namono tena atao amin'izay izy, nikatsaka n'ilay arena izy fa tsy nikatsaka n'ilay arena any an-danitra. Matthieu 6:20 tsy mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mikatsaka izay araka ny toko sy andinina ao amin'ny baiboly ao anatin'ny fifoazam-panahy avy amin'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra dia hatramin'ny saka alainy à gauche à droite, tatarahiny eo daholo iре ariany satria izay ilay arenany. Ny zanako mivoaka ingénieur any informatique, za androany dia ho any Amsterdam, hanao escale à Londres, andeha ho any Amerika, ny tantara ny fiainana fotsiny izy, tsy misy sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Dia izay le fananarana etin'ny baiboly par rapport amin'izany zavatra zaraintsika rehetrarehetra izany dia tsy afaka hiditra any an-danitra ireny olona ireny satria ilay définition no tsindrin'ny démonie rehefa nanao face à face tamin'i Jesosy Kristy izy. Jesosy Kristy nentin'ny fanahy, nalaina fanahy tany an'efitra 7 andro sy 7 alina hoe miakohofy atao anatrehako ianao ozy ny Satana. Dia ireny olona ireny miakohoka eo anatrehan'ny Satana. Zay mantsy tambiny mantsy io harena io, meny Satana tambokarena izy dia miakohoka amin'ny Satana, dia meny Satana plaisir, zay le hoe meny devoly plaisir, fokisany Satana harena amin'izay dia de plus en plus izy satria izy mahazo an'ilay harena sy manan-karena en excès amin'ilay harena fa tsy en excès, tsy mihoatra ao am-pony, tsy midéborde ao am-pony ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy toerana ho azy
any an-danitra. Ary zay ho a no manamarina la définition any fanambaran'ny satana hoe efa natolotra ny plastika, efa natolotra ny pollution, efa natolotra ozy satana ny bling bling, efa natolotra ny chirurgie esthétique, efa natolotra sy ny sisa be da be ny volamena miporitsaka, efa natolotra ny définition any politique, efa natolotra ny religion, efa natolotra ny satana zany. Satana ny resahako eto fa tsy za. Efa natolotra ny satana de bon miankoho fetaonatria koa satana de ameko anareo ny vavahadiny reny rehetrarehetra reny ary ampiainiko an'ireny ianao de zany mahatonga hitanareo ireo artiste be da be manao pacte amin'ny satana reny lasa manaka reny izy fa tsy manana accès any an-danitra. Amerezantsika an'izany rehetrarehetra izany de ozan'ny baiboly hoe ry adala. Ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ho an'iza reny arena be da be no arinao ao atsopitrao reny. Ho an'iza. Luka 12 toko faharoapolo andininy faha 120, Luka toko faharoa ambin'ny folo andininy faharoapolo sy faha 120 no manambara an'izany. Ry adala, anio alina no esorina aminao no maha président république anao. Ry adala, anio alina no esorina aminao no maha président ny assemblée anao. Ry adala, anio alina no esorina aminao no maha généraly mpisolelaka anao. Ry adala, anio alina no esorina aminao lay arenanao maha faux prophète anao. Ry adala, anio alina no esorina aminao ny volanao afahanao manao voyage makany Amerika, miakatra sehatra, manao bling bling, milalao vehivavy, manao chirurgie esthétique, mandeha à gauche à droite, zay tsy misy sitrapon'Andriamanitra mihitsy, makany Londres, makany. Ry adala, ry adala, ry adala, anio alina no esorina aminao ny arenanao. Ao amin'ny baiboly izy hoe ny fanahinao. Fa eto zany amin'izay zavatra nambarako faran'izay de hoe ry adala, anio alina no esorina aminao ny arenanao satria ilay arena mihitsy no lasa fanahinao. Tsy manam-panahy raha-tsoratra masina intsony ianao, tsy manam-panahy araka ny sitrapon'Andriamanitra intsony ianao, tsy manam-panahy amin'ny maha olona intsony ianao. Fa ilay arena, ilay mety maty, ilay afaka lanin'ny koloka sy kalalao, iny no lasa fanahinao. Ry adala, anio alina no esorina aminao zay arenao zay. Mampisaintsaina izany soratra masina izany. Zany zavatra noresahantsika rehetra izany dia misadrese amintsika rehetra ny pub na aminahako ihany koa ara satria izany hoe isika manao azy efa mijoro dia mila mitandrina foana. Tandremo ry havana fa ny arena rehefa en excès, rehefa midéborde be, rehefa mihoatra be, zany hoe tsy ao lay balance, tsy ao lay équilibre, mitobaka be ary indrindra maka toerana ao am-pontsika izay tokony toerana avelantsika ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahendrena ara-baiboly dia tsy afaka andova ny fanjakan'Andriamanitra isika. Be da be ny azo ambara mikasika amin'ity resaka hoe mpanan-karena tsy afaka mandova ny fanjakan'ny lanitra ity, fa izay no azoko nazavaina tsotsotra sy nitondrako ohatra faran'izay tsotra de tsotra tsy nasarotona androany. De mirary soantsika rehetra indray tahiny Jesosy mamirapiratra eo amin'ny vonany manaraka indray tsika manampy fanazavana afaka nampiana an'izay amin'ny fotoana mety. Tahiny Jesosy veloma daholo.